Vao afatanteraka kosa indray rehefa avy nitsidika ny Chine dia nigadona tanindrazana omaly alina ny délégation notarehiny premier ministre lehiben'ny gouvernement tany docteur Cool Roger raha ninambarany teny Ampatongavana moa dia teboka maromaro no isan'ny nodinina nandritra ny fivahinianany tany amin'izany firenena lehibe izany. Omaly alina no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina ivady ny délégation nantarihan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement ny docteur Cool Roger rehefa avy nanatanteraka fitsidihana ofisialy tany Chine. Nambaran'ny Prime Ministre fa niasa ho an'ny tombotsoa Madagasikara ny tanterahany tany Chine. Araka ny fahafantarana dia nahazo fanasana ofisialy avy amin'ny gouvernement sinoa ary io fanasana io dia momba ny lalao olympique ny tanora na Jeux olympiques des jeunes, deuxième Jeux olympiques des jeunes natao taona antsiny zany. Nisy koa ny fionana tamin'ny premier ministre chinois dia resaka zavatra betsaka zay fa mbola resako président Banzany. Hita fa tena tany azo raha miasa mihitsy chinois ary betsaka ny fionana natao tany tsy akijanona mihitsy na dia misy ary hoe na dia nanao vakansy prime ministre tsy nanao vakansy mihitsy ato fa nandeha niasa tsy akijanona isan'andro hatramin'ny alohan'ny nandehananay ary betsaka ny zavatra hita. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Prime Ministre tamin'ny fitsidihana nataony taty Chine ny fionana tamin'ny Prime Ministre sinoa. Aorian'ny fionana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina araka ny nambarany vao hanao nitatitry ny fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny fionana ny Prime Ministre Dr Cool Roger. Tonga teto amin'izao andro alina zao araky ny fahafantatrareo moa dia efa nahazo loara tsy resaka be loatra aminareo fa araky ny fomba dia tsy mety amin'ny andriamatoa président no resaka voalohany indrindra ny tena hoe votoatiny ny nalehako tany ivelany. Ny maraina teo dia nitarika amin'ny filan-kevitry ny gouvernement tany Prime Ministre raha ny fandaharam-potoana dia raha ampitso no anatodisana amin'ny filan-kevitry ny ministre.